Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. ndray mandeha dia nisy sambogavana iray na adona haram-bato tany afovoan-dranomasina tany. Vetivety foana dia vaky nitresaka ny sambo. Tsy nisy azon'ny mpandeha natao afa-tsy ny namonjy ny ainy tao anatin'ny lakana kely izay nomen'ny kapiteny Tsambo Jadkins tamin'izany. Tamin'ireo olona trabonjo ireo dia nisy zazalahy kely anankiray vao 12 taona monja. Anisan'ny avitra tamin'izany. Saingy very avokoa ny zavatra rehetra izay nentiny. Dia hoy ny kapiteny Jadkins taminy, iza moa ianao anaka? Dia hoy ilay zazalahy kely, avy any Ekosy no fiaviako ary efa maty ny ray aman-dreniko dia andeha any Amerika any amin'ny dadatoako aho izay mipetraka any Illinois. Dia hoy ilay kapiteny Tsambo taminy, inona nge ty tady kely mifatotra manodidina ny tratranao ty e? Tady kely io tompoko ilay zazalahy kely. Ary inona ty mifatotra ato ambany elika ao ty? Hoy ihany ilay kapiteny. Baibolineny io, hoy ilay zazalahy kely. Efa nafatra farany neny mihitsy aho mba tsy hanary an'ity baiboly ty naiza ary naoviana naoviana. Dia io ihany ve ny zavatra voavonjinao hoy ilay kapiteny? Eny tompoko, hoy ilay zazalahy. Mety ho nahavoavonjy zavatra hafa ve ianao? Hoy ny kapiteny Jadkins. Tsy tompoko, satria namonjy an'ity aho mba tsy ho very izy ty. Ny eritreritry ny ho fato ve ianao tamin'izao fahavakisany sambo izao? Hoy ihany ny kapiteny. Dia namaly azy ilay zazalahy kely nanao hoe, raha nilentika tany anaty rano aho dia honentiko ny ara-nilentika tamiko ihany koa ny baibolineny. Tsara dia tsara izany hoy ilay kapiteny. Hikarakaranao aho satria zazalahy mahatoky tokoa ianao. Iendry-piaino malala izay mahatoky tamin'ny kely dia ho tendrena ho mpanapaka ny be, hoy ny tompo. Ary inona ny arovan'ny zatovo ny lalaka lehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salamo 7:10, 9:7 sy ny 10:10. Tarika antsany paradisa. Si fanantenana, si fampaherezana, rammy fomarainako, sokafako ny tenina, tsy mba mampalaina, satria mofonaina, ho an'ireo zay kivy fo. Zay lay monja ny fanantenana.
sarika yalamina sisi mafanay ijuru sy osay lole teny masina fanilomana zava hoan'ny tongotro ny teninao Jehova amin'ny lalako ivelomako isan'andro antso-piainako mba hitao-talay amin'ny fiainako fanilomana zava hoan'ny tongotro ny teninao Jehova amin'ny lalako ivelomako isan'andro antso-piainako mba hitao-talay amin'ny fiainako AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena indray nandeha dia nisy lahy antitra anankiray niteny tamina tovolahy anankiray izay handeha hitady ravinahitra any an-tany lavitra zao no teny nataony aza sakanana amin'ny fampanara-nampo ireo filanambany mpahazony tanora ny fanambinana tian'Andriamanitra omenanao afatra avy amina olon-kendry izany mitady fanambinana mitady fitahiana avokoa ny olona rehetra na iza na iza ny fomba ikaroana an'izany angamba no mety tsy mitovy araka ny faharesen-dahatra ny olona tsirairay sy ny finoana ananany ny tena katsahan'ny olona fatratra dia ilay fahasambarana vokatry ny fananana fiadanam-po maharitra izay ny tena katsahan'ny olona rehetra tsy vitan'ny vola sy ny fahafinaretana ranofo anefa izay mandalo sy mety manimba ny fahazonan'izany fiadanam-po zany asa namba efa nosainitsainao tia andininy anankiray voalaza ao amin'ny soratra masina ity ao amin'ny oabolana toko fa 7:17 oabolana toko fa 7:17 zay mivaky tahaka an'izao zay manafina ny fahotany tsy ambinina zay manafina ny fahotany tsy ambinina ny fanambinana avy amin'Andriamanitra no resahany eto dia fanambinana mitondra fiadanam-po maharitra mipaka ny mandrakizay mihitsy fa tsy eto amin'ity tany ity ihany eto zany Andriamanitra dia milaza mazava ny antony anankiray lehibe zay manakana ny fanambinana tsy ho tonga amin'ny olona anankiray zay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotra ka mafoy no ahazo famelan-keloka zay mitsotra ka mafoy an'izany fahotana izany no ahazo famelan-keloka dia ny famelan-keloka zay fendohan'ny fanambinana rehetra avy amin'Andriamanitra raha misy olona anankiray mahatsiaro ho vesara-keloka dia tsy anana fiadanam-po mihitsy izy mbola manana fahotana fenina venao ary mbola manana fahotana tehirizina satria tsy foinao venao kanefa mikatsaka fiadanam-po marina avy amin'Andriamanitra mila mandray fanapaha-kevitra anao safidy mazava zany ianao ity misy tononkalo anankiray zay mety atsikaiky anao ihany ny manaraka azy eo am-boalohany kanefa arao hatramin'ny farany fa misy lesona natao hampieritreritra tsara antsika ao anatiny ao ankafina fa iny mbola zaza
arivariva tamin'izay tsaroko fa nisy kilalao iray ankafine minao fa fantatrao andraso anie ho tantaraiko faharao nitsoka ny afy ny zahay fa mitampo maso kosa misy boka anankiray ilay boka dia nanisa isy ray hatramin'ny 10 fa ny ankizy kely kosa niara-ny afy na daholo isa 2 3 nanomboka ny isa dia nirefatra dia lasa dray ilay toerana fiafenako ifo alasan'olo-kafa dia niodikodina ao nijery wow nahita toerana hafakely io satria tao anaty dalina dia nitsofoka dia niditra mba ho amin'ny lalindalina ny famaly ny antsoantso vita vô vita vô vito dia nitady ilay boka io petera io rasoa ao akaiky ny tambo io indrema io ifara ao ambadiky ny vala dia nandroso ny minitra izao no sisa mbola tsy hita fa ireo ny afina amin'ny toerana mahazatra mora hita mora tratra dia tsy nikofokofoka ao fa ao anaty dalina ao dia niaretako ny maimbo sy ny fofona maloto no tapenako ny orona mba tsy ho reny fokofoko sady ny afinao ny faly tany an-tsaiko tany hoe ilay boka izay mijaly mipenipenina mitady izao mamitsaka dia miandry dia nanomboka efa leo atsasakadiny ny lasa izao ilay falifaly teo do nanomboka hafahafa ela ilay minitra lasa ora tsy naharitra ao fa nivoaka moramora nifoka rivotra ao dia nitodika anjery tsy nisy ankizy tsony fa indro izao irery notazany korofara ary to manao tantara alibaba comment t'appelles-tu et la police sa voleur oirindrema sy petera rirasosiny namany kosa raha osy-jambo raha mahita ianao ohatray fa niovangala kilalao nanatonao dia mody adala mody hoe tsy nahalala kanefa ny tany an-tsaiko tany na tsy aro menatraoka izany izao ilay sasan'ny andry mba niafina irery filay boka angany tady ilay boka angany jery tia zaho hoe nirehare ho tena fety sady tena nanan-tsaina saingy indrisy ny alamaina orinamako malala ny fiainantsika ane notondron'ilay tantara anio dinio ny tenanao sao variana anatin'ny maimbo tsy maharaka lalao sao dia mbola mankafy ro ny toerana mangina mankamamy fahotana dia mahita fifaliana mikonikonina irery anaty fofona masiso to tsy mahalala kory fa mizotra lalandiso tsy mbola tara ndao ialana lay toeran-dratsy na hatamana jereo namanao miroso mitady fatratra ny tompo dia ho tara ve ianao andao hiovy zao dia izao amen mpanoratra Eki misaotra ny Eki isika izay nanoratra sy namaky any tonokalo iny inoko fa tafitany amintsika indrindra fa isika tanora ny afatra andeha averintsika indray ary ilay fanontaniana efa napetratsika teny aloha te azo fanambinana na fiadanam-po marina sy maharitra venao izay manafina ny fahotany tsy ambinina ho ny tenin'Andriamanitra fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindrapo tsotra zany ny fepetra rehefa vonina ny tsotra amin'Andriamanitra ianao ary miresaka amin'ny mivantana mpinoana hoe fantatro fa ratsy ity fahotana ankafiziko ity kanefa tsy mety ho afaka amin'ilay izy mihitsy aho te hiala tompo fa afao aho dia izao no teny fampanantenana azo antoka avy amin'ilay Andriamanitra tsy mbola nandainga ho anao ao amin'ny Jaona 1:9-7.
Jaona voalohany toko voalohany 5:7 raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatitsika. Betsaka ny olona tsy mety diso zany ary raha misy fahadisoana ny arahana natao aza dia ilay hafa no manana ny fahadisoana fa izy tsy mety diso mihitsy. Mamita tena ny olona tahaka an'izany dia izao no toy ny teny fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. No hoe mahatoky sy marina eto dia mazava tsara fa tsy mandainga izy azo antoka ny fampanantenana omeny. Dia izao koa ny voalaza ao amin'ny Jaona 5:5 raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha ny zanaka no anafaka anao dia ho afaka tokoa ianao. Izy no anafaka anao fa tsy ianao. Tsy ho vitanao no afaka amin'ny herin'ny tenanao. Izay fitsoranao amin'izay fotsiny no andrasany dia anafaka anao izy. Andramony ary aza mangatakandro dia ho hitanao fa ho afaka ianao. Amen. Lala ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Manolotra ny fankasitrahananao tanora manaraka izao fandaharana tokana ho antsika izao. Nefa koa manasa ny rehetra tsy hankanavaka mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Maro isika tanora no nahavita ny fianarany. Misy ihany koa ireo tsy nahavita izany hatramin'ny farany. Ary misy asa tsy afaka niditra an-tsekoly mihitsy noho ny antony samy hafa. Nefa maro amintsika tanora toy izany no mihevitra fa eo amin'ny fanambadiana na ny fianterana amin'ny ray aman-dreny no vahaolana eo amin'ny ho avy. Ka misy amintsika izany mieritreritra hoe tsy mila miomana no amin'izany, mandeha ho azy ny zavatra rehetra. Moa ve tena mitombona ve izany fomba fihevitra izany sa tsy? Mahakasika izay indrindra ary no resadresaka no manina ho anao eto miaraka amin'ny namana Elion. Fa miloha izany andeha aloha hanaraka tantara iray isika. Dia mino finaritra ary. Inona no trosanao? Tantara no soratan'ny Rota Sitraky ny aina, andrenesanao an'ny fanjany aina
sy naridiana. Oritsila, efa ho avy izao ny farany volana ka mba tokony eritreretinao kely ny vidin-jiro sy ny rano ary no fatrano a. Tsy vitako tsony kosa raha za foana ny mpisolo vaika ny akalana ka. Sahalan'ny hoe za rery no mipetraka ato amin'ity trano ity dia zany tsy maintsy mizaka ny fandaniana rehetra ato, nefa tokony hifampizarana. Ianao mantsy toa mandrimandry rivo zany miferinaina lavetoko. Ndry mihitsy ry anja ny tena manasarotra fiainana. Mbola afaka herinandro anie voafarany volany e. Mbola manana fotoana tsara. Hoy ianao, moa ve tsy izany foana ny valiteninao isak'izay resahana fandaniana ato trano e? Anja. Firy volana izay za foana no miantoka hatramin'ny sakafo. Lehilahy anie ianao Oritsila e. Za aza vehivavy ny karama kely ity nefa mbola mahavita didy amin'ny fanampiana ny dada sy neny. Ary ianao, inona mba vitanao? Ndritiko be moralina betsy. Ny zava-misy anie ny lazaiko e. Tsy mbola nahita lehilahy kamo velona tahaka anao hatramin'izay nahatserovako saina. Nefa be sitrapo. Io tele io foana no andaniana andro rehefa tsy manan-katao. Tsy mba mihetsiketsika mikaroka zavatra manita-tsaina. Io ny hereta-tolo lava anadotona ny saina eo. Ny tenanao aza tsy voakarakara fa voretra mamenatr'olona. Mahaliana ny fandarana mandeha amin'ny tele matoa amin'ny jery e. Inona ny olandry amin'izany? Za tsy manelingelina ndry. Sady zany miasa fa tsy hoe minapotsiny e. Na dia ataoko aza hoe asa tselika. Ianao anie Oritsila manana mari-pahaizana ambony momba fikarakarana solosaina e. Maninona ny tsy mitady asa amin'izany? Tsy tokony nandany vola be tamin'io fianarana io ianao raha zao ny hafarany ka. Nefa dada sy neny efa mba niafery hatafitantsika menada. Ka zao mampilaminay e. Tsisy mpaneritery. Afaka manao zay tiako. Matory maraina dia mihinan-kanina. Dia mandeha miasa. Ny heriva mba manana tapakandro manontolaka akoaina indray sady hijereko tele. Ko inona ny maharatsy an'izany? Tsara tokoa moa izany ao. Otry. Dia mandra-poviana hono Ratsila be famaliana no hiaina tahaka izany ka. Sa hiandry ny tahak'izay izay vao anenina? Rehefa manambady amanjanaka ary kala. Atao inona moa asa azy vola raha tsy hamelomam-bady e. Tsy hitako izay hanasarotana fiainana raha mbola tsy manambady. Tsy miova amin'izao Tsila raha tsisy vady. Satria nilana ny vady anie ka no anasihy karakara e. Raha azoko tsara izany dia hiandry vady anohany Tsila vao hitady asa tsara. Dia hiandry vady vao hokarohana vao anao metimety sy karakara vatana ary hitady asa. Zay indrindra. Azo ndry tsara. Ny andray aloha ny fiainako dia tsy andrasako olona izany. Ataoko mihitsy aza izay hampaleo tena amin'ny lafiny rehetra mba tsy heterako aman'olona. Ndry zany fa tsy za. Ay, dia mba vehivavy tahaka an'iza hono no irian'ny Tsila ho vady amin'izany. Tsara tarehy, tsara bika, manam-pahaizana, mivavaka, endry, makarakara tokantrano, afaka mifanohana amiko ara-bola sy ara-pitediavana sy ny sisa rery anja. Ambony dia ambony tokoa no tetika eo ka. Dia aiza hono aroviana ianao raha zoko nahita vehivavy lafatra tahaka izany. Amin'izato fiainanao kamolahy, tsy mahafehy-tena ary tsy mivaky loha. Zay mitady dia hita e. Tsy sarotra anie zany fa za fotsiny mbola kamo e. Sady za anie olona endry e. Mivavaka, manam-pahaizana. Tsy hoe kila maina fa mba misy jerena ihany raha mitaha amin'ny lehilahy sasany. Ka inona indray? Mbola eo koa dada sy neny afaka nampy ahy e. Dia tena mahatoky tena tokoa izany ianao fa iraika aminao izany karazana tovavy irianao sy tany sainao izany ao. Etsy, mahatoky ny tena koa e. Ary faniriana tsara izany. Ho tanterahako amin'ny fotoana mety. Inona zao mampiomehy ny anja amin'izany? Manao ariary zato am-pandriana ianao Oritsila. Lazaiko anao mazava tsara fa raha izany vehivavy nofinofisinao ho vady izany aloha, amin'izao vaninandro mandroso be izao, dia tsy ho taitra amin'izay lehilahy midonana-poana ohatranao izao mihitsy. Hoy indry. Tadio izay.
vao mahita mipozinao fotsiny izy dia efa kivy. Ny pataloha na rovotra na maloto na tsy voapasoka fa 3 rirana, ny volo aza azo anaovana tranomborona sy ny sisa e. Tsy mitovy ny hoe tsy manana sy ny tsy mahavatena fa tady dio zany. Ambony fitetika ianao nefa tsy ampipaikady. Ary atao ahoana zany ny amelom-bady nefa ny tenanao aza tsy velonao akory zao. Ny hofatrano aza tsy voaloha nefa tsy zazaray velomina ary tsila. Ny vehivavy tsotra endry ary mivavaka zany ry anja dia afaka manaiky ny zava-misy a. Matoa izy tia amin'izao fiainako zao a dia tena tia izy zany. Diso tanteraka ianao ry tsila. Ahoana amin'ny mahadiso an'izany? Aza terenao anaiky ny tsy fandraisanao andraikitra ny zanak'olona fa fitiavateny zany e. Tsaroa fa tsy morana iny fa hazona zavatra tsara fa tsy maintsy mila ezaka e. Andrinirika ka raha tianao ny ahazo vady tsara, asa tsara na zay zavatra tsara rehetra dia ianao mihitsy aloha no mila miezaka mampiseho fa ilainao zany a, dia ho tonga aminao ny tsara irinao na ho an'ny lehilahy zany na ho an'ny vehivavy. Mangina kely ndry fa zany amin'sainy e. Vitako kajy daholo ny fiainako sady endry no mivavaka. Aza miteniteny foana ry tsila. Foana hoany e. Na be diploma sy tapaizana tahaka ninona azy ianao, tsara tare nefa kamo velona, tsy tia miasa, tsy mahavoabatana tahaka izao dia tsarovy fa ianao io mihitsy ny mila miova aloha. Zay ianao vao tena hoe mila mivavaka marina amin'Andriamanitra, mangataka fahendrena avy aminy mba hahitondra tena fa tsy manala baraka an'Andriamanitra. Miteniteny fahatany hoe za endry, za mivavaka nefa tsy manome voninahitra n'ilay namorona anao akory ny fiainanao. Jereo anie omeo lanja ny nanaovan'Andriamanitra anao ry tsila. Oaka izay ny resantsika dafa mandreraka e. Marina izany. Tsila manao izay mahafinaritra azy nefa koa tsy maintsy tafety. Ohatra ay hoe misy olona ato e. Ary maninona ny tsy voina ny varavarakely fa mibokato fotsiny ry tsila. Ary fa maninona ny tao manjombonjombony endrika tahaka izao? Misy zavatra mampiasa ny saiko mafy dia mafy ry anja. Ary mety hitondrako loza mihitsy aza raha tsy voavaingana dia aingana. Sa mivoaka ny trano ako. Fa loza ahoana ry tsila? Nanan'olona vola be ahe. Efa ho 3 volana izy mitaky amiko foana ny amerenako azy io fa nodiko tsy fantatra. Andray kosa. Ary tsy izy rery ihany nefa olona 3 ary zareo no manana trosa amiko. Ory tsila. Ny 2 aloha efa voalohako ihany fa ny ray mbola tsy voalohako hatramin'izao e. Andray kako. Dia ho torino ny raha tsy voalohako aingana ny volany. Zay ary. Fa vola be anga? Raha etsy ariary. Ory tsila. Efa nitady atraizatraiza e. Ny angavo mafy. Nitady vonjy tamin'ireo namako sy olom-pantatro fa milaza tsy manana daholo moa ny olonako. Namanamanary amin'ny andro sarotra. Fa volana tao inona izany ry tsila? Ka nanampiana tamin'ilay fandaniana tato an-tranoko. Ny karamako anie. Sady mampalahelo ny mahasosotra ny toetranao ry tsila. Manala bara-batana, manala baraka an'Andriamanitra, manala baraka fianakaviana. Tsy mbola nisy fitrosana taman'olona natao zany mihitsy tato an-trano fa tadidinao tsara izany. Ny volako foana ny lany. Dada sy neny aza mbola manampy antsika dako inona indray? Ka sendra ny tsy azo anoharana ny ary anjy. Rehefa tojo olana iaho dia tsy misy miraharaha mihitsiko. Mandainga ianao e. Azafady aloha. Raharaha ny tadiavina ny ianao. Tsy ny olona no tsy miraharahanao fa ianao ny tsy mandray lesona tian'ny fiainana ampitaina aminao. Azonao zany? Ny olona foana anie ny diso aminao fa ianao tsy mba manaiky diso zany mihitsy e. Aza mba hahilika amin'ny hafa ny vokatry ny safidinao ry tsila. Ianao no mila miezaka amin'ny fehtena, miasa,
mazoto, mahay mandanjalanja sy mitantana amin'ny programam-piainanao. Reny zavatra sarotra sy manahirany reny eny manefa ianao mba ahiatrika olana sy ady sarotra eny izay tadidio fa tsy hoe ny olona ihany ny diso ary tsy hoe rehefa manambady dia ho vaovao azy izany, tsy misy fahagagana any fa izay tadidio. Zao azy ianao tokana tsy hainao mitondra tenako mainka fa hiampy olo-kafa. Zay voatsapako fa tena ilaina tokoa ny malio tena fa tsy miankina lava man'olona ry Anja. Zay mihitsy. Ilaina ny mandray andraikitra fa tsy midonadona-poana. Ampio ary Anja, inona ny ataoko e? Higadra ny raha tsy voaloha ny volan'olona e. Ndre, ary ino ny taratasy ity? To sora-behivavy izy izany? Ndriko. Ahoe? Miala tsiny fa tsy afaka niona aminao. Tsy nampoziko olona tahaka izao ianao. Sofa ny fanao fotoana isika mba hahitako anao mivantana. Saingy ny emotra raha vao nahatazana anao lavitra. Fa ahoana ry tsila? Taratasy napetrak'olona ho ahy iny e. Nisy tovovavy iray izay nifandray tamiko tamin'ny Facebook foana. Tena mba nahafinaritra aloha izy. Dia hoe eo n'izay hankeo maraina. Saingy taratasy no nampanateriny ho ahy. Mahamenatra azy no miaraka amiko. Araka io nosoratany io re. Mampalahelo ihany any ary Anja. Maninona ary ihany no ahilikiliky ny olona. Ie, ka tena mampalahelo tokoa aloha ianao e. Satria zao ny vokatry ny tsy fandraisanao andraikitra amin'ny fiainanao. Tsy mahagaga raha tsy nety niona taminao ilay tovovavy na zatsy eo amin'ny toerany aza. Sady mamitaka ny hafa ianao no mamitaka ny tenanao koa. Aiza veko, sary tonga lafatra sy tsara dia tsara no asehonao amin'ny Facebook. Nefa rehefa tena miseho ny mahizy ianao dia indrisy. Mifanohatra amin'iny ny tena mahizy ianao. Mila mandihy ny tena ianao ry tsila fa tsy manome tsiny ny hafa lava izao a. Safidinao neny te hijanona amin'izao toeranao izao e. Tapa-kevitra ary Anja fa hitady asa. Zay voatsapako fa tena tsy mety izao fomba fiainako izao. Na aleoko mihitsy miasa teny e. Marina izany. Mandalo anery tsila ny fotoana ny fahatanyrany. Zao mahatanorana izao indrindra ny fanararoatra esana mafy, ahafahana manangona izay tokony angonina. Tsy endrasana fotoana manokana izany na endrasana vady anoana vao hetsika saindray andraikitra. Fiainanao io, ary tsy hisy olo-kafanao izany amin'ny toeranao velively. Rehefa tsy ianao tompony no miezaka, tsisy anao izany. Manoana tanteraka amin'ny fanapahan-kevitrao ary zokiko a. Tsy ho sarotra aminao ny hanatanteraka izany satria anananao ny fahaiza-manao rehetra e. Tena manam-pahendrena raha ndritiry Anja ka marina e. Andriamanitra rery ihany no endry ry tsila. Any aminy ianao no mangataka fahendrena dia omeny ihany koa. Za koa dia hivavaka ao anao mba hitanao fahombiazana sy hovanao. Zandry. Afaka mampindram-bolanao merenanao volan'olona. Zatra indrindra ary zandriko. Saingy izao kosa, averinao ny ary efa manana ianao satria misy ilako azy ny volako. Ny mantsy efa voasokajiko daholo ny volako mba hanamora ny fitantanana azy. Misaotra betsaka kery Anja. Diso fisaorana e. Tonga saina ary menatra mafy amin'izao mahazo azo ao. Raha zany tokoa moa tsy nisy andriana monjy ahy dia taizany ny hafarako. Any amponja. Nandray lesona e. Ary ezaka mafy mba handray andraikitra amin'ny fiainako manomboko izao. Zay. Amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Hivavaka mba hanapahendrena fa hay tena adala be mihitsy aka ity hatramin'izay. Zay voatsapako fa za mihitsy no namorona olana ho an'ny tenako. Aza manandry fa vantany vao mahazo vola dia averiko tsy misy atakandro ny volandry misaotra ry zandry malalako. Tsy misy isaorana izany zoky a. Zay no nanana piray-tapo. Mifanohana mandrakariva mba tsy ho lavo e.
mbola tsy tary zao fa fotoana mety tsara anaovana dingana vaovao. Mariny zany ka aleo aloha ary ahy iomana dia andony trosanao le ndao ary mainky andony trosa amin'ny tenako ihany koa sady ny trosako amin'ny tenako no mavesatra indrindra ary hitondrako ny enina mafy de mafy raha sanatria ka tsy voalohako amin'izao taona ny fahatanorako zao. Mariny zany Tsila. faly miraban'ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana ity. Ny zokinao Eliandry Mitansoa no mitafatafa aminao eto indray. Ity ampanomboana aloha dia tianay namanao ato amin'ny feon'ny fanantenana ny miteny fa raha mizara izay kely fantatray sy tsapana eto ho anao zandry zahay dia tsy hoe manam-pahaizana tapitroatra. Mety ny fanoatra amin'izany mihitsy aza. Ary tsy hoe nahita fahombiazana tamin'izay hananaranay na mba resadresanay amintsika namana izay mpiara-miaino eto fa izay tsy nahombiazanay mihitsy aza no hakanay lesona. Mba tsy tianay ahavoantsika zandry. Zaraina amintsika mba tsy ahavoantsika intsony. Izay no mahatonga ny hoe izay adala ny toanjoky na toan'ny rainy na toan'ny reniny tokony tsy ahavoantsika intsony izay nahavoan'ny zokontsika na ny ray aman-drenitsika. Tokony ho lanja miakatra mantsy ny fiainany. Ary izay mba kely vitanay kosa teo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia zarainay aminao koa. So mba mety asoanao ihany. Adidina petraky ny tompo amin'olombelona mety maty sy tsy tanteraka tahaka anao ny asa ataona eto dia tanterahana ampanetretena. Mangataka vavaka izay satria tsy olona tanteraka velively. Indendray ary isitona lesina hitafatafa kely avy amin'ny zava-misy santionany amin'ny zavatra hitantsika andavanandro ihany ange no narahantsika tamin'ny resadresaka izy menadata eo. Verimberina eto amin'ity fandarana ity no hoe mandalo ny fotoanan'ny fahatanorana tokony ho ararotina fa ny toyiny tsy mitovy. Ao ny manararoatra an'izany mba ahafahana manara-po amin'ny fafinaretana. Ao indray ny manararoatra an'izany mba ahafahany mampivelatra ny maizy azy manontolo na rabata na ratsay na ra-panahy dia tena manao izay ho afany mihitsy satria nampianarina azy fa izay tsy vita ao anatin'ny fahatanorana dia ho sarotsarotra ny manatanteraka azy rehefa miamitombo ny taona. Ary marina mihitsy ny voalazan'ny Tsila teo hoe ny trosantsika amin'ny tenantsika no tena mavesatra indrindra. Izay tsy vita amin'izao fahatanorana izao ho sarotsarotra ny havitana azy arakaraka ny androsoan'ny taona. Raha miresaka mikasika an'izany hoe fiomanana ho amin'ny fanambadiana izany sika dia matetika sidokan'ilay fifankatiavana mafana ny tanora alohan'ny fanambadiana. Tsy te resadresaka an'izany hoe inona ny tokony ho fiomanana taona, inona no fomba fiaina izay tiantsika iarahana miaina ao atokantrano raha mitokantrano sika. Mamitaka ihany anefa izany. Amin'ity anio ity dia mifantoka kokoa amintsika lehilahy izay miomana ho amin'ny fanambadiana ny resaka. Tsy ny zavatra rehetra no vitantsika eto ny miresaka azy fa dia resahantsika miandalany eny ihany izay verina fa mety mahasoa antsika. Indray nandeha dia nisy tovovavy ny teny tahaka an'izao. Efa nahita lehilahy ve no izy izay tsy mijery fitaratra vao mitady vady sahaza azy. Ny olona irino vady ho izy dia toy ny anjely amin'ny lafiny rehetra mihitsy kanefa ny tenany tsy mivakolona kely aza amin'izay toetoetra tokony ho sahazan'ilay olona irino vady. Ary ny tena loza aza dia ilay vehivavy indray no andrasany hameny bangy eo aminy rehefa manambady hono. Mampieritreritra ny fanamarian'izany ho an'ny lehilahy. Dia azagaga sika raha misavoritaka ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao. Tsy vahaolana ho an'ny olona tsy vonina hiditra amin'izany hoe fanambadiana izany milohan'ny fotoana ny fanambadiana. Averina ihany. Tsy vahaolana ny fanambadiana ho an'ny olona tsy vonina hiditra amin'ny fanambadiana. Raha mieritreritra ianao fa rehefa tafiditra ao dia ao ny vahaolana. Lasa afo be ny tokantrano amin'izay fotoana izay fa tsy arak'izay nantenainao.
misy tononkalo zay tsaroko tsara manao hoe ny lanitra ve no tadiavina sa ny elo zay mahatsiravina ao amin'ny fanambadiana no valiny fanontaniana. Ary zany koa no mahatonga ilay resaka fandretsika matetika mampieritreritra hoe ny ao anatiny no te hivoaka ny any ivelany te hiditra. Afaka mijorovavolombelona aminao tokoa ireo olona efa manambady na ireo olona miadana mpanambadiana satria misy zany, na ireo miafy ampanambadiana satria misy tokoa zany, na ireo tena mijaly ampanambadiana, eny na ireo misaraka mihitsy aza, azonao anontaniana daholo izy ireny araka ny karazany avy. Dia ilaza aminao ny tokony ataonao zay mikasa hiditra amin'izany fanambadiana zany izy, fa tena ilaina ny fiomanana ary indrindra fa ny eo amin'ny lafiny ara-toetratsika, ny toetsaina. Be deaibe ny olona vonina ny anome torohevitra mahasoanao dia anjaranao ny mandray izay heverinao fa tokony raisina na avela, tahaka ny voankazo anala hoy ny fitentsika. Ny azo antoka dia izao ry zandry malala isainy, misy banga tsy azonao fenona any amin'ny fanambadiana. Aza mihevitra velively ianao fa vaolana ho faminona ny banga rehetra ny fanambadiana. Io banga heverina ho fenona io indray aza lasa fototro ny olana rehetra rehefa manambady ianao. Ohatra ny mety eniny zavatra rehetra raha mbola tsy miraitra aminy mpifankatia, averintsika eto foana izay. Fa be dibe ny tsy ampoizinao rehefa miraitrano. Ary zay no ilana fifidianana zay ho vady sahaza sy ny fiomanana melo mikasika amin'ny fanambadiana. Antanio ireo olona manambady dia hanoro anao tokoa izy. Mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra dia tena ilana vavaka maharitra ny fifidianana zay ho vady sahaza, satria azo antoka fa rehefa hitady ianao dia vonina ny anolotra vady tsy sahaza ho anao mihitsy Satana mba hanapotehina ny fiainanao manontolo. Ramatoa Ellen White dia nilaza fa tokony hampitomboana havitelo eny ny vavaka mikasika an'izany rehefa mieritreritra ny anambady ianao. Fa ankoatran'izay dia manana anjara andraikitra ianao dia ny miomana. Andriamanitra dia manampy ianao fa tsy manao ny anjaranao. Anjaranao ny miomana. Ho an'ny lehilahy manokana ny tiana ho resana eto aloha, tsy olona ho atao mpiasa sanatria no vadianao, fa olona hiaraka hiasa sy ho ampiana aza. Ohatra, na manambola toy inona azy ianao, dia be dibe ny zavatra tsy ho vitany vola, tsy ho vitany mpiasa, fa tsy maintsy ny vadinao sy ianao ny manao azy. Anisan'ny lehibe indrindra amin'izany ny fitezana ny ankizy. Raha mpiasa no asianao mitaiza azy dia aza gaga raha tsy toy ny ray aman-dreny intsony ianao, fa ny mpiasa ny ray aman-dreny. Rehefa lehibe dia ho hitanao ny vokany. Tahaka an'izany koa ny fandraisana fanapa-kevitra kasika ny fikarakarana ny tokantrano, izay tsy maintsy atao isan'andro. Izay toetra ny volavolainao taloha amin'ny fanambadiana nefa no tsy maintsy iainanao ao anatin'ny fanambadiana. Ary ireny toetra ireny no modely ho tafiny zanakao, fa tsy nianatra voaka ny vavanao. Raha ka milahapaka fifanomezana fafinaretana ny filany nofinao fotsiny ianao ohatra, dia aza gaga raha hifindra amin'ny zanakao izany. Raha mandeha ho azy tsy misy fandaharam-potoana ny fiainanao tahaka ny lakana tsy misy voy, dia aza gaga raha hanoatra lavitra noho izany no ataony zanakao. Raha tsy zatra ny fe io fihetseponao, mora mitrotra ary manimba zavatra io vao mba mitony, efa misy zavatra simba vao mitony. Efa zavatra mampalailo anao izy kanefa izay moa le toetra samy manana amin'ny fahalemeny. Mila feheziny izany, fa raha izany mbola tonga ny fanambadiana dia lasa olana goavana mihitsy. Tsarovy fa ho be lavitra ny toe-javatra ampirehitra matetika ny fihetsem-po sy ny atezerana, mety hanapotika zavatra maro rehefa hiatrika ireo adidy samihafa ao tokantrano ao ianao. Zao zany ianao dia mila mianatra mibavaka mifehezany fihetsem-po manimbo izany. Ohatra vitsivitsy an'ireo, raha olona zatra robaroba ianao eo amin'ny fampiasana ny vola melo amin'ny fanambadiana, aza mieritreritra ianao fa ilaminao azy zany rehefa manambady ianao. Ka zao hoe samy manana ny faiblesseny, ny fahalemeny, dia fantaro dia ekeo, dia manova ezaka eo mba hahafahasoavan'Andriamanitra mba
ho afaka manitsy an'izany fa ho sarotsarotra kokoa ny anitsy an'izany rehefa miamitombo ny taona indrindra fa rehefa manambady tsy misy zavatra ho azy zany na iova ho amin'ny tsara ho azy zany rehefa manambady tsy maintsy ianarana amolahatena melo araka izay azo atao avokoa ny fahazarana tsara rehetra tiana ho ananana mandeha irery azy ianao sahirana ka maika aveo ombambady amanjanaka arahany adidy sy ny olana samihafa ka aza mieritreritra mihitsy hoe rehefa netokatrano ekena fa misy toetra zay volavolain'ny fanambadiana rehefa manambady ianao dia manjary misy toetra zay volavolain'Andriamanitra ao anatin'izany fanambadiana zany saingy toetra hafa no zay tokony ezahana ho ananana melohan'ny anambadiana no resahana eto angatao Andriamanitra ny mery ianao amin'ny fanapa-kevitra raisinao fa tsy maintsy mandresy ianao amin'ny fikasana tsara tiana ho tanterahany eo amin'ny fiainanao meloha ny fanambadiana sy mandritry ny fanambadiana faniriana avy amin'ny zokinao zany ary oentina iambavaka dia ary ivavaka isika raha izay ny an-danitra ao misaotra anao zay efa afaka nyresatresaka teto mikasika an'izany hoe fiomanana ho amin'ny fanambadiana zany ho an'ny lehilahy izay izay mizaran'izany dia tsy tanteraka amin'izany lafin'izany fa nasainao izara zay fanandramana tokony ho fantatra ireo zandrinay ka dia mangataka anao zay tompo mba hita ireo tanora rehetrarehetra zay miomanao amin'izany fanambadiana izany mehosaina endry izy ireo ahafahany mahafantatra zay fiomanana tokony atao amin'ny anaran'i Jesosy amen. izay zany ry tanora isany tsy misy ariary zatao-pandriana tsy misy fahagagana fa miankina amin'ny safidinao ihany no ahatsarana tsi ny fiainanao sy ny fahombiazanao kanefa izao ekeo Andriamanitra hanampy anao hanome fahendrenanao hitarika anao amin'izay tokony atao rehetra dia hahita fahombiazana ianao hatreto indray ry alohan'ny fiarahana misaotra anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana ao antsika teto niaraka tamin'ny Rila teo amin'ny lafin'ny teknika tompona andraikitry ny fandaharana Elion Andremitanso AWR téléphone 034 06 797 62 faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana dia faly mandombaravarana ny isa-tokantrano ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny AWR ilay onjapeo iraisam-pirenen'ny fiangonana advantista maneran-tany ary amin'ny teny malagasy no arahanao manatitra trano ny fisoranareo radio FM izay miara-miasa aminay amin'ny fandefasana ny fandarana amin'ny teny malagasy misy fandarana amin'ny teny 300 mantsy no vokarin'ny radio advantiste iraisam-pirenena fa ny teny malagasy adiny ray isan'andro misy mamerin'indroa misy mamerin'intelo ireo FM zay te hampandrehany zany amin'ireo mpiaino azy amin'ireo renivohitra misy an'ireny radio ireny eo ny radio FM adventista misy koa ireo radio FM tsy adventista izay mandefan'izany maimaim-poana manerana ny nosy ny radio adventista iraisam-pirenena moa dia mampiasa ny fomba rehetra ahafahana mampandre ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanabiazana ao anatin'ny fandarana zay vokariny mampiasa onde courte zay mampiasa onde moyenne mampiasa ny podcast mampiasa ny Facebook mampiasa ny YouTube arak'izay mety manavanana ny olona rehetra mpiaino maneran-tany isoran'Andriamanitra noho ny mbola fahafahana manao an'izany miaraka aminao hatrany amin'izao fiarah-mianatra izao ny namanao Iliandry amin'ny tanso mbola mianatra trany ny leson'ny faharetana ny leson'ny fiandrasana ny fandaminan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana isika
amin'ntian'io ty isika dia olobe ny finoana mihitsy no andraisantsika lesona dia Eli. Raha naomby Davida tamin'izay lafin'izay dia nisy fotoana kosa izay nahitany Eli olana vokatry ny tsy fananana faharetana ny fidiran'Andriamanitra tsehatra. Jesosy dia nilaza fa mila Eli ny andro farany izay misy atsika. Haniraka Eli izy mba ho hijoro ho azy ary ahitany zao tontolo izao ny tena fivavahana marina sy ny fivavahana diso. Tamin'izany fotoana izany dia saika ny zanak'Israely ny fiangonana ray manontolo mihitsy no efa tafiditry ny fanompo-tsampy tamin'ny bala ny fivavahana amin'ny masoandro izay manana endrika moderna amin'izao fotoana izao. Zavatra mety hatahorana hitranga amin'ny fiangonana koa izany. Mila Eli ny andro izay misy atsika fa sahiana hijoro hiady ho an'i Jehova. Kanefa tao anatin'izay na dia nahita fahombiazana azy izy ary nisy fanehoan-kery miezinezina misy teo tendrombohitra Karmela ao ampanjaka 1:7 niditra tsehatra Jehova nampidina afo avy any an-danitra dia naripaka Eli niaraka tamin'ireo vahoaka ny an-dany taminy ireo mpaminan'ny bala. Dia mihevitra isika taorianan'izay fa tokony niakatra avy dia avo ny tanjam-pinoan'i Eli. Rehefa nandeha ny fotoana mety nitranga tokoa izany, rere izy noho ny amin'ny fidiran'Andriamanitra tsehatra teo amin'ny asany. Kanefa gaga isika tampoka teo nisy zavatra nampivarahontsana azy, dia ny feona vehivavy anankiray antsoina hoe Jezebela, vadin'ny mpanjaka, izay nanao menasy azy, nampiororo azy hoe ho vonoiko ianao. Dia inona nataony? Nandositra izy, nandositra lavitra dia lavitra izy. Zinona moa izay vehivavy anankiray eo anatrehan'ireny mpaminan'ny bala be dibe ny vonoina ireny? Kanefa dia nandositra izy. Misy lesona mazava raisitsika avy amin'ny toe-javatra ny ainan'i Eli. Nitahotra nahazo an'i Eli ny nampandositra azy ka natonga azy ho any amin'ny toerana tsy tokony alehany. Ka natonga ny Jehova ny teny taminy hoe, manao inona ty ianao ry Eli? Tsy aty ny tokony ho toerana isy ianao. Olo ny fandresena lehibe tahaka an'izao, fa vokatry ny tsirambina kely nataony fotsiny dia nivadika ho tahotra sy famoizam-po. Ilay fandresena lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany. Lesona lehibe ho antsika izany. Maneho zavatra manandanja lehibe io tantara io. Rehefa maimaika ianao dia mety ho tonga amin'ny toerana tsy tokony isy ianao akory, kanefa hitondra olana lehibe ho anao izany. Lasa tafiditra tamin'ny tahotra Eli, lasa kivy, nandositra tany anefitra ary naniriny tsy ho teraka akory, tena kivy tanteraka izany. Misy koa ny toe-javatra hafa izay mahatonga antsika ho maimay tahaka an'izany. Tsy maharitra miandry ny fandaminan'Andriamanitra, tsy manaraka ny drafitr'Andriamanitra ho antsika. Betsaka ireo olo-malaza ny finoana tahaka ny Eli izay nandalo tamin'ny olana tsy faharetana hiandry ny fotoana mety avy amin'i Jehova. Ary be dibe izy ireo akasantionana isika. Anisan'izany ohatra i Sarai sy Abrahama, voatantaro amin'ny Genesis 5:12 zany, 1 ka hatramin'ny 7. Genesis 5:12 ka hatramin'ny 7. Ny tsy fananana faharetana hiandry ny fotoana voatendrin'Andriamanitra hanomezana zanaka azy ireo natonga ny Sarai niteny tamin'ny Abrahama hoe, efa tsy nanome zanaka azy Jehova, fa mandehany ianao mivady amin'ny mpanompo vaviko mba hananako zanaka. Dia hitantsika ny vokatra matsy ravina nateraka izany mandraka androany, satria rehefa teraka ilay zanaka nateraka ny kibony, izany hoe teraka Isaka, dia lasa mpifandrafy Ismaela izay zanaka naterany avy amin'ny soso-kevitra nomeny Sarai hanambadiny any Agara mpanompo vaviny, sy ilay tena zanaka, izany hoe Isaka izay nateraka ny kibony, lasa mpifandrafy mandraka androany ary miteraka ny olana tsy mety vita any amin'ny faritry Palestina sy maneran-tany mihitsy aza. Dia jereo koa ny nahazo an'i Mosesy ao amin'ny Nomeria 20:10-12. Nomeria 20:10-12. Natonga azy nanaonao foana tamin'ny fotoana tsy nampoiziny, mikapoka vato lampy indroa izay midika ho fanomboana an' Jesosy indroa teny amin'ny hazo fijaliana raha ratandindona.
indray mandeha ihany ny baiko azony tamin'i Jehova. Kapoy indray mandeha fa tsy nindroa dia anisan'ny natonga sy ho tafiditra tany amin'ny Kanana teto tany zany. Soa ihany fa mijery ny fony reny mpanompon'ny reny manokan'Andriamanitra mahafantatra ny fahalemeny koa. Dia na Mosesy na Eli dia efa samy any an-danitra amin'izao fotoana izao. Tsy ny fanahy no any fa izy ireo amin'ny maizy azy manontolo mihitsy no any. Fa ny lesona vokatry ny fahombiazany sy ny tsy fahombiazana ny ainan'izy ireny dia voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba ho fananarana antsika. Dia raha mijery koa tsika ao amin'ny Pitsara 4:7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Pitsara 4:7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Dia ahitantsika anatra manokana ho an'ny tanora vokatry ny tsy fananana faharetana. Ny tantaran'ny Samsona sy Delila. Ny tsy fananana faharetana azo ny vady sahaza azy no nahazo an'i Samsona natonga azy ho tafiditra tamina vehivavy Filistina izay nampididoza ny fiainany. Efa niezaka nandrara azy ny ray aman-dreny fa zao ihany navaliny hoe izy ihany no alao ho hafa izy ny mahafinaritra. Betsaka isika tanora ny tratran'izany olan'izany. Lesona ao antsika izany na lahy na vavy, indrindra moa fa isika zandry vavy izay miandry ny olona ankazo vady, manana vady sahaza ho anao Jehova. Rehefa nangataka ianao dia minofa omeny, fa andraso izy. Raha vao maimay ianao dia tafiditra amin'ny olana nahazo amin'ny Samsona. Idiran-doza ny fiainanao. Tohizo ny vavaka. Ankoatran'izay ataovy izay hanananao ireo toetra sy fahalalana ilaina ahatonganao vady sahaza. Fa nisan'ireo antony ampiandrasan'Andriamanitra ny valim-bavaka konge izany. Manofana anao aloha izy tahaka nataony tamin'i Davida mba ho vonona handray ilay valim-bavaka. Efa vonona ny anambady tokoa ve ianao? Sa maika niala fahasairananao amin'ny dada sy neny fotsiny? Sa dada sy neny koa no manosika anao anambady satria te hiala vesatra sy ny sisa? Zany rehetra izany dia mahatonga ny tsy faharetana, fahamahimaizana dia miteraka olana. Ny farany horaisitsika angamba ny ao Matteo 4:20 sy ny 20. Matteo 4:20 sy ny 20. Voalaza ao fa ny renin'ny zanak' Zebedio miaraka amin'ny zanany lahy no niangavy an'i Jesosy mba hanomezana toerana azy ireo eo ankavia sy havanan'i Jesosy. Hay efa ela nisy toe-javatra tahaka an'izany. Zany dia vokatry ny tsy faharetana amin'ny fiandrasana ny fandaminan'Andriamanitra. Lasa manaonao foana. Ary farany tsy maninona ao amin'ny Asin'ny Apôstôly 7:1. Asin'ny Apôstôly 7:1 dia ahitantsika ny Saoly, ilay lasa Paoly taorianany antsoiny Jesosy azy, dia nandeha tamin'ny herin'ny tenany mba hamonona mihitsy ireo izay noheveriny fa fahavalo ny asa fanompony an'Andriamanitra. Dia nakalalana tamin'ny mpitondra fivavahana ambony tamin'izany fotoana izany mihitsy izy mba hahafahany mamono izay mpanaraka an'i Jesosy. Zany rehetra izany dia vokatry ny fiezana hialoha lalana an'Andriamanitra, handeha amin'ny herin'ny tena, vokatry ny tsy fananana faharetana, ahalala ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fotoana mety avy amin'ny fandaminany. Mino fa ampy izay rehetrarehetra izay handraisantsika lesona, hianarantsika ny atoky an'Andriamanitra, hiandrasantsika ny fotoana mety avy aminy, fa tsy maintsy tonga ara-potoana izay heverin'Andriamanitra fa mamety azy indrindra izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.